Octobre, mais c'est rallye Shell Helix Ultra Pure Plus. C'est rallye Fayenne, amin'ny championnat de Madagascar. Dia manodidina Antananarivo zany, dia izay aza tanàna no mikarakara azy ary miandry eo amin'ny 70 ny mpanamory an'azy zany. Ny toerana zany miainga eo station Shell Cube izay ry Anosy station vaovao. Dia ny arrivé etsy amin'ny GMM, le concessionnaire etsy Anosy Vavaka en face ny Sanifère. Dia sabotsy alahady zany feno ny animation ho an'ny tanora miaraky sabotsy alahady, dia animation koa miaraka amin'ny ho an'ny zazakely sy ho an'ny zaza lehibe koa. Ao anatin'izay koa misy hoe live SMS izay anarahana ny rallye, mandefa SMS fotsiny ianao amina numéro izay omenay ny toromarika, dia marainy résultat ny spécial rehetra en live zany. Vao vita ny spécial tonga dia maray SMS. Hampisongadina azy zany dia voalohany aloha fahenina le manche, dia ny championnat de Madagascar eto zany vao tena ho fantatra hoe tokony ho iza no champion amin'ity taona ity. Dia ao anatin'izay koa ny lalanay ny azahanay anisan'izay tsara indrindra tamin'ity championnat ity. Rampitso izay hitondra ny Ivleuse andeha hipasoka ny lalana. Anatin'izay koa mampiavaka azy dia ny animation zany ho hisy point spectateur ery anjevo eo amin'ilay atao hoe vato be. Dia eo zany betsaka spectateur indrindra fa eo zany misy animation be dia be misy amin'ity. Dia manasa anareo ho tonga hijery an'izany zavatra zany. Ahoana fandehan'ny l'épreuve zany sy ny mpanjay anjara zany firy nefa Ny inscrit zany latsinainy vao tapitra ny inscription, dia io tena fantatra. Fa ny isan'olona indrasanay eo amin'ny 70 eo. Dia izay. Laza Kandrian Fitovana, zany président club.